Faly miarabantsika tsy avindray amin'ity alarobia fa 10 volana novambra ity. Sotran'Andriamanitra isika fa mbola nomeny ny fahasoavany, nomeny tombon'andro ary raiso ho fifaliana lehibe ho anao zany. Tsy ny rehetra no mbola mahazo an'izany anio, aoka isika hifaly mandrakariva amin'ny tompony amin'izany rehetra izany. Lohan'ny dirantsika amin'ny mofinaina anio dia efa afaka isika. Tompoandriamanitra mbola verimpisaoranao izay amin'ny fofinaina mahavelona izay nomenao anay. Misaotra ihany koa izay mampianatra anay mandrakariva mba andehananay araka ny sitraponao, hizara fahasoavanao, hizara ny fitiavanao amin'ny hafa. Eto indray izay ankehitriny hanovo hery aminao, ao dia mitenena fa vonika hainao izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinaintsika androany dia manao ilay tsy meloka. Nalaina amin'ny Jaona 5:22 manao hoe fa ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomen'ny zanaka. Amen. Misy fahasamihafana mahatalanjona no hita amin'ny fiavian'i Kristy voalohany sy ny fiavian'ny faharoa. Tsy misy fiteny mahalaza an'ireo toe-javatry ny fiavian'ny zanak'olona faharoa eny amin'ny raha ho any lanitra. Ho avy amin'ny voninahitra izy ary amin'ny voninahitra izay niraisy ireo anjely masina. Ho avy ary hitafy ihany koa ny akanjon'ny fahazavana ary rehefa nosalorana hatramin'ny mandrakizay. Anaraka azy ny anjely marobe ary hamakivaky ny fasana ny anjelin'i Kristy ny heriny ary hipaka eny amin'ireo izay efa matory, ireo efa maty izany. Ny olona rehetra ao am-pasana anjeny feony dia hitsangana. Ary ny firenena rehetra ho izay angonina eo anatrehany. Izany hoe ilay ho avy amin'ny taranak'olombelona hitsara azy eo amin'ny andro farany. Hanao ahoana rehefa hijeren'i Kristy ilay nolefon'ny fahotana izay nandà azy. Rehefa hibanjina ny voninahiny izy ireo dia handalo ao an-tsainy ny fahatsiarovana ny zanak'olona amin'ny maha olona azy. Amin'ny akamaroan'izy ireo izay nataony taminy, ny nandavany azy ary ny andanian'izy ireo tamin'ny lehibe ny fiemorana. Handalo eo anatrehan'izy ireo amin'ny fomba mazava indrindra ireo toe-javatra teo amin'ny fiainan'i Kristy izay nataon'i Kristy rehetra. Ny teny nambarany rehetra, ny fahafahambaraka izay nihetreny mba hamonjena azy ireo amin'ny fahalotoan'ny fahotana. Ary izany no hitsanganana eo anolohan'ny hanameloka azy. Horen'izy ireo indray ny feon'ny Pilato manao hoe tsy hitako izay heliko ity lehilahy ity. Hitan'izy ireo ny toe-javatra izay mahamenatra tao amin'ny efitrano fitsarana rehefa nijoro teo anilan'i Kristy Barabasy ary nanana tombontsoa ny safidy an'ilay tsy meloka izy ireo. Reny indray ireo tenin'ny Pilato nanao hoe iza moa no tianareo alefako anareo, Barabasy sa Jesosy izay atao hoe Kristy? Raha nanontany azy moa Pilato ka ahoana kosa ary no ataoko an'i Jesosy, dia izao no navaliny hoe homboy amin'ny hazo fitsaliana izy. Raha fitenina ny mofinainantsika androany dia mampatsiahy mandrakariva koa fa tsy mba meloka tokoa Kristy. Nisolo ny fahotantsika izy amin'ny fahatsorany, amin'ny fitiavany, amin'ny fahamasinany, amin'ny izy izay tsy misy petina, tsy misy fahotana. Izy tokoa ilay zanak'Andriamanitra izay manafaka ny fahotana izao tontolo izao. Eo izy ankehitriny mbola eo ny fahasoavany izay manafaka antsika amin'ny fahotana izao tontolo izao kanefa tsy hankaterena no handraisana an'izany fahasoavana izany. Fa ampifaniriana amin'ny zotom-pony tsirairay, handray an'izany isan'andro, hanavao ny fanoloran-tena ary hibanjina an'i Kristy. Tsy misy tomombana isika izao kanefa raha mandray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy antsika isika dia ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Amen. Raha inay malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra anao ianao ilay tsy meloka, ianao ilay be fitiavana. Nisolo vonainay ho anay teo Kalvaria ary koa nanaiky ihany koa mbola handraisanao anay amin'izao fahotana izao. Mangataka aminao izahay mba ho diovinao tanteraka, ho asorinao ao anatinay ny fahazaran-dratsy rehetra. Ny toe-po sy ny toe-tsaina izay tsy avy aminao ka ho volenao fitiavana,
ovolenao fandeferana sy ovolenao ny tsara indrindra izay napetraka ao hatramin'ny voalohany tao anatinay. Anaran'i Jesosy, amen. Sarviaro